dia izay zay mikasika ny fanadidina izay narahantsika teo iny a dia iroso amin'ny loha hevitra faharoa itsika mbola manodidina ny fampianarana ihany fa zany hoe misy resaka ny voizina foana tena ny sekoly petini tato ato ary tena hidirana lalindalina kokoa amin'ity taom-pianarana 8 sy 6 ity a dia tsinony zany fa nisy ny karazana hoe tsy hoe fisarahana moa zany fa fizarana raha izay ngamba ny malaza azy hoe misy ny petit ni 1 dia misy ny petit ni 2 dia le petit ni 2 aloha zany hoe le mitsara ngamba no azavain'ny madama bebe koa hoe inona marina moa izy io ny fivoarana dia tokony atsara mandrakariva tokony atsara mandrakariva ary ministre ny fampianarana ne efa miteny an'izany foana matetika fanatsarana dia ny école le petini mandray an'izay zay fanatsarana zay ka misy ny atao hoe le petini numéro 1 le petini numéro 1 dia le petini manaraka ny lamin'ny gouvernement malagasy zany hoe manaraka ny toromarika rehetra avy any amin'ny lamin'ny gouvernement malagasy fa mbola nampianatra foana amin'ny teny frantsay dia maka ny diplôma malagasy zany hoe CEPE BPC ary mibaka malagasy zay foana zany ny voizina hatramin'izay dia renita isanandro reny moa ny voka-panadinana misy ny atao hoe le petit ni 2 le petit ni 2 na petit ni numéro 2 dia manaraka ny lamin'ny gouvernement frantsay tanteraka zany hoe mazava ho azy zany fa tena mianatra tanteraka ihany koa manao ny toromarika rehetra ny lamin'ny gouvernement frantsay ny toromarika ny ministre frantsay dia io dia mizara roa tanteraka mihitsy zany hoe le petit ni numéro 1 dia manano mianatra ho azy hitanareo voka-panadinana tamin'ny zavatra nisy teo le petit ni numéro 2 manano mianatra ho azy koa zany hoe miditsy zany fa atsaraina foana ianao moa taloha tadidiko tsara nisy fanontaniana izy koa ve le petit ni numéro 3 tsisy maharaka zany amin'ny fotoana mahavonina azy fa amin'izao fotoan'izao aloha dia vonina tanteraka zay eo amin'ny le petit ni le petit ni 2 zay efa irahana mahita ka le petit ni 2 dia aka ny diplôma frantsay ny brevet sy ny baka frantsay reo ny tena ho alainy ary mahasamana ny mianatra ho azy zay dia samy manana lamina rehetrarehetra atao eny fa hatrany amin'ny hira-pirenena renge dia ny anankiray mivoy ny hira-pirenena malagasy ary satria baikeo ny frantsay koa mikomandy atao amin'ny anankiray dia ny anankiray koa no manao ny hatrany amin'ny hira-pirenena frantsay fa ny mampetini amin'ny petini dia iray ihany zany hoe ny discipline dia petini itovizany le petini 1 le petini 2 satria afera amin'ny petini manokany zay ny faharoa manarakarak'izay ny hira fanevany sekoly dia sady ataony le petini 1 ataony le petini 2 fahatelo manarakaraka an'izay ny drapeau an'le petini ino moa efa hitany amin'ny logo fa hitetely zao tontolo zao ny tanjana ary amin'izy hoe petini vorokely zany moa kanomborokely kanefa ny raha le globe zay midony ilay voromahery dia zay no nitanjana hoe ahery ny mpianatra ivoaka avao ary zay miasana imafy zay aloha ny ankapobeny amin'ny le petini 1 le petini 2 zany hoe fa mariparitana azy fa angambany dia manakambara betsaka amin'izay avy eo manohy ihany nenanao fitenina ny antena antony lehibe mampatonga anay nahitatra satria fantarana moa zany nanao an'izay fantarana zay dia mba azo anay manome fahafaham-po amin'ireo mpianatra sy ireo ray aman-dreny izay tonga ao aminay satria ny olona samy manana ny safidiny ary samy manana ihany koa ny fikasany any orona any araky nefa voalaza teo moa dia ny hoe hitety amin'izao tontolo zao fa tsy voafetra eto amin'ny mahanosy atsika satria tsika Madagasikara nosy dia ireo mpianatra zao zany tsy voafezina hoe hijanona eto ihany fa misy ny te hijanona eto tsy misy maharatsy an'izany ary misy ihany koa ny te hanohy any ivelany aoriana ny fanadina baccalauréat dia mba azona manome fahafaham-po ny tsirairay avy dia apetraka eo anoloan'izy ireo ny safidy ary mba azahoana manatanteraka n'izany famezana safidy malalaka ny tsirairay avy zany izay indrindra no antony nahatonga anay nanao an'izao fantarana zao
Petit nid 2 zany hoe hafa koa zany ny resaka fitantanana satria samy maleo tena izy roa ny fananianay mihitsy moa zany nametraka an'ilay fanontaniana satria maro ireo mieritreritra piditra an'izany any anivon'ny sekoly le petit nid zany hoe ahoana moa zany mizara roa ve sa sao dia ratsy le malagasy dia le frantsay ny tsaratsara kokoa mitovy daholo ve sa efa hoe nygasy ny ray dia vazaha zany ny ray dia le izy ange dia izao hoe araka nefa nyteneniko teo hoe ary mbola namafisina andriamatoa dia teo directeur administratif fa fanatsarana sady fanomezana safidy ao anatin'ny petini deo io ange tsy hoe vazaha daholo na karana daholo gasy be deaibe koa nge ao anatiny hoe ary ny akamaronony mpianatra ao ange dia petini ihany no mivadika petini deo e satria araka le izy teo hoe safidy samy manany heritreretany hoe mba fanindriny ohatranao hoe androany leo le akanjo rapitso rozy ohatrohatran'izay le fipetraka le izy dia ohatr'izay ko ny safidin'le ray aman-dreny mba ndeha atao petini deo fa satria mba te haka diplôma frantsay ny diplôma frantsay hoe raha malala fa afaka mandeha eran-tany mandeha dolidolo io na ho any Canada izy mianatra na ho any an'ina dia tsy maintsy exigena aloha manana baccalauréat ka na baccalauréat petini engy mianatra any an-dafy baccalauréat petini deo mazava ho azy fa mianatra any an-dafy fa tsy mitovy ny fomba fahafahana mandeha ihany sarotsarotra kokoa raha atao am'le numéro 1 no ny atao am'le numéro 2 dia mazava ho azy fa ny fipetraka izay safidy zay ary le baccalauréat petini deo koa inge tsy midika fa tsy afaka hianatra eto Madagasikara afaka mianatra tsara izy amin'ny université malagasy raha ohatra ka te hianatra eo fa ny valeur an'le diplôme mihitsy zany no ohatran'ny araky ny teneninao teo ato amin'ny petini deo ve anna samy baccalauréat alo fa mipetrako am'le olona fotsiny hoe safidy io fa nanazava tsara ny directeur administratif safidy io dia mba mena safidy am'le olona hoe oin sa ou deux fa niasa dia mitoy niasa fanatsarana mitoy foana fampianarana mitoy foana fitantanana ray ihany satria samy petini ihany le izy ny resaka fanitarana inareo teo ny resaka fanatsarana dia ao anatin'izay mazava ho avy tsy maintsy misy ny resaka hoe fampitaovana ahoana nahazo fitaovana vaovao hoe tsika amin'izay fidirana kokoa zay petini deux zay sa mifampizaha reo ihany ny 1 sy ny 2 ao anatin'izay iny tompoko misy aloha kosa mazava ho azy aloha fa mafirenena samihafa no mipaiko sy manome ny toromarika dia tsy maintsy arahana zany le zava-misy fa moandry zareo zany dia miaina bebe kokoa ao anatin'ny ordinateur sy ny zavatra rehetrarehetra dia napiditra tanteraka zany fitaovana zany ary atsaraina ho tsara tokoa kokoa zay aloha anisan'ny anankiray eo ny fomba fampianarana koa misy zao raha ny primaire andry zareo dia efa samy hafa mihitsy zany le izy ohatra hoe ianao hoe efa misy zavatra ao anatina klasy anankiray zany ohatra zao hoe ny préscolaire ny klasy madinika dia andraso fahasaiko azava MTA eo rehefa aveo fa izaho moa hiezaka nazava azy izy hiezaka menao zay tsy voateniko angamba satria ny miteniko io lavareny ny fanotoana eo fa efa misy fizarana maromaro e na ny table efa hafa ny commandiny na ny seza hafa ny commandiny na ny toromarika rehetrarehetra ny fitaovana efa misy ny anany zany efa misy point mihitsy ohatra hoe fanaovana cuisine fanaovana coiffure ohatra hoe any préscolaire dia efa départ zay dia efa eo mihitsy dia efa ampitenenina mihitsy le zaza tena hoe efa hafahafa mihitsy zany ny andry zareo samy manany toromarika samy manany mianatra ho azy reo dia samy manany toromarika dia raha anarakarak'izay toromarika zay saingy atsaraina kokoa na ny 1 na ny 2 ka ampy be zany le ohatra hoe zavatra ohatrohatran'izay ho an'ny akizikely dia miakatra indray eo amin'ny primaire eo amin'ny primaire indray dia hafa indray koa ny style ento mampianatra dia ao amin'ny secondaire moa zay efa tsy moramora miakan'izany baccalauréat frantsay zany dia efa miomana ihany koa eo amin'ny fitaovana isan-karazany zay hitako hoe hafa mihitsy ny fomba fijery zay tsy ho voatanisy ao anatin'ny adin'indray fa izanay moa ny hoe amenareo ihany ohatran'izao le fitaovana toko miainanao zay satria hoe araka ny natsidiky ramatoa sagomapionina teo dia mety hoe misy fameno fiaina misy fanampanazavana hoentinao manodidina an'izay fampitaovana zay ny mikasika amin'ny fitaovana moa no ametranao fantaniana mazava ho azy
fa arakarak'izay zavatra kasaina ho atao a dia tsy maintsy arakaraka an'izay ihany koa ny fitaovana ampiasaina satria raha tsy fitaovana mifanaraka amin'ilay zavatra kasaina atao no ampiasaina dia mazava ho azy fa tsy vita ilay zavatra atao ny amin'ity le petini 2 ty moa zany a manomboka hatrany amin'ny kely dia kely mihitsy a le ankizy a dia raha jerena amin'ny ankapobeny dia ohatrany hoe tsy any ampianarana izy fa ohatrany hoe any tokantrano ihany na maîtresse azy dia ohatrany hoe tsy mpampianatra fa ohatrany hoe ohatrany reniny fifandraisiny amin'ny reniny milalao izy mahafaka mandehandeha izy fa amin'le ankizy madinika kely reo zany a dia ohatrany hoe ny ezana ampiteny an'le ankizy zany ny mahazatra antsika zany a matetika ohatrany hoe any ampianarana zany ny ankizy dia mangina tsisy miteny fa mpampianatra ny fotoana fa eto a dia tena ny zavatra ezany le mpampianatra mihitsy a dia ny ampiteny an'le ankizy satria ny tanjona ankendraina moa dia ankizy a manana fahavitantena io le antsointsika amin'ny teny frantsay hoe autonomie ka tsy eo amin'ny hoe fitenena zany a tsy ankizy mataotahotra tsy sa mamoaka ny heviny fa tena atao mihitsy azy ahatonga ny ankizy hivelatra eo amin'ny lafiny rehetrarehetrarehetra mahaolo azy indrindra fa eo amin'ny lafiny fitenenana satria rehefa hiarika hiditra amin'ny ambaratonga ambonimbony koa izy ny tiana ambaratonga zay rehefa avy amin'ny préscolaire makeo amin'ny primaire zao dia azo lazaina hoe ankizy efa tena nanana misy dinganana rahany dia efa mivelatra efa tsy anahirana azy tsony miarika an'le programme zay arahana satria atary ambany ary zany dia efa misy programme mifampitohy tena mirindra tsara mihitsy dia rehefa tonga any amin'ny klasy ambony any amin'ny hoe collège ny lycée zany a dia tsy karazan'irony ankizy le hoe rehefa hiarika fanadinana dia mitadidy fotsiny ny zavatra nylazain'ny mpampianatra fa tena izy manana ny heviny manokana ary ny anisan'ny zavatra voizina azy dia hoe tsy hoe mijery zay ataon'ny olona fotsiny miaino zay lazain'ny olona dia mandika izay zavatra omen'ny mpampianatra dia mitadidy an'izay hevitry ny mpampianatra izay zany zavatra ialana hitateraka mihitsy a fa le ankizy dia efa manana ny maizy azy eo anatiny ao ary zay maizy any tenan'izay zay ny ezana avoaka tanteraka mihitsy a ka na hoe hiatrika fanadinana azy izy a ny zavatra avoakany eo a dia avy any amin'ny tena ny fahatsiavianan'le mpampianatra na mpianatra azy